Tu fais monter ton adoration avec tes propres mots, avec tes propres phrases. Dieu est là ce soir. Il veut t'entendre l'adorer. Il veut nous entendre comment nous le contemplons. Avakito na tianao zay tompo. Iaontso ny anaranao zay fanamasina amin'ity maraina ity. Manasa ny fanatrianao ahery vaika amin'ny isan-tokantrano amangy ny vahoakanao indrenao. Manaova indray tompo zavatra tsy mahazatra amin'ny tsirairay avy. Manaova indray tompo démonstration de force amin'ny rehetra miatrika ady. Osha moparakelelosa. Oka tompo androany ho isy fanasitranana mahery vaika avy any an-danitra. Oka tompo androany ho isy fandresena ary maro ny vahoakanao afaka ao anatin'ny fanelingelena ny satana. Saotra anao zay dadamalahy, manandratravo ny anaranao zay, manome voninahitra anao zay amin'ity maraina ity. Tongeto zay tompo iondrika eto amin'ny fanatrianao. Manaiky anao zay Jesosy fenao ny tomponay, enao n'Andriamanitray, enao le Jehova Jireh, Jehova Shalom, Jehova Yahweh, Jehova Tsitkenu, Jehova Shama, Jehova El Shaddai. Manao zay tompo androany. Mila anao zay satria mahery anao, mahay ny zavatra rehetra. Tsy moefa manao nainana iny zay raha misaraka aminao. Ta io tompo ty fandarana androany ity, ta io nisa ambatan'olona, ta io nisa tokantrano, nisa mandreny zany feo izany. Eoka Andriamanitra ho isikasiky ny fanamasina eo amin'ny fiainany, ho isikasiky ny fanamasina ao amin'ny tokantrano zay misy azy. Saotra tompo malaza. Mitenena tompo favonina ny anao zay. Miasa eto indray anao androany fanamasina. Vangio ny olonao, vangio ny vahoakanao, vangio ny tokantrano tsirairay avy. Naiza misy azy amin'izao fotoana izao tompo. Oka ho isy famangina mahagaga. Oka ho isy visite céleste ao ataonao miaraka amin'ny voninahitra, miaraka amin'ny kiry, anafaka ny fatorana rehetra. Vosha maparaki bosendele boboshi paragabasa. Misandrata tompo, manandratravo ny anaranao zay, manome voninahitra anao zay. Oka tompo ro zay miatikady amin'ity fotoana androany ity, ho resiny ady. Asehoy ny herinao tompo malala, asehoy ny voninahitra ao dada malala. Oka enao ampidina afo andevina zay mety ho fiasan'ny fahavalo, andrava ny zanatsipika nefa n'le ratsy rehetra. Ary ny lela zay fandahatra amin'ny tsirairay avy tompo dia ho reseny lahatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Saotra tompo, nonoko amin'izao fotoana izao fa miampita ny herinao, miampita ny osotrao, miampita ny fahasoavana, miampita ny hery avy any an-danitra. Raiso ny voninahitran'Andriamanitra, raiso ny fitahiny lanitra, raiso le kasiky ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Oh, tamosekelegeno shamaparakilo babasande. Iza manaraka n'ity fandarana ity. Oka ho fenona ny herin'Andriamanitra ianao, oka ho fenona ny osotr'Andriamanitra ianao, oka ho mpandresy ianao amin'ny anara mahery Jesosy, amin'ny anara mahery Jesosy. Oh, shamaparakiboshe kelegebosa andalabababa, maparegebosa andalababashika. Saotra tompo, misaotra fanamasina. Deranao zay amin'ity maraina ity, manome voninahitra anao. Tonga eto amin'ny fanatrehanao zay tompo, ka tia hita zay le herinao, tia hita zay le voninahitrao, tia hita zay le fahaiza manaonao, tia hita zay tompo ireo fahatsarana, le voninahitra sy voninahitra zay napetraka ao anatin'ilay tsirairay avy. Misaotra anao zay tompo. Nous t'adorons Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons. Oh Andriamanitra, mahay ny zavatra rehetra ianao. Midiran-tsetra tompo amin'ny fiainan'ny olona, midiran-tsetra fanamasina amin'ny ady zay atrehana, midiran-tsetra ny amin'ny tebiteby, midiran-tsetra anao tompo amin'izay rehetra marary amin'izao fotoana izao, midiran-tsetra fanamasinao amin'ireo zay manana olana ara-bola, ara-tokantrano, ara-pitiavana, midiran-tsetra tompo amin'ireo zay manana olana any amin'ny gendarmerie, any amin'ny polisy, any amin'ny tribonaly, naiza setra misy azy. Oka tompo isy fagagana ho ataonao ao anatin'izao minitra, segondra, anarany an'izao fandarana izao. Oka iampita amin'ny tsirairay avy ny hery, oka iampitany amin'ny toeram-pivarotana, oka iampitany amin'ny tokantrano tsirairay avy, oka iampita amin'ny oranabavy io, iampita amin'ny lehilahy io, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahagagan'Andriamanitra, le voninahitra ao mihitsy Jesosy androany takinay, ikorina amin'ny fiainanay.
Saotra tompony amin'ny fafana mivavaka, saotra ny amin'ny fafana mihona aminao. Tahina tompony journée androany, ninona sakatsaka natao Satana, ambaranay fa resy zany, ambaranay fa ravo zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ravagna androany tsika iresaka aminao hoe aza manaiky ho voafetra ianao. Betabe ravagna ny kristianina limité. Fantantsara fa miaraka amin'Andriamanitra izy, fa ny fiainany lasa limité. Ary io zavatra io dia lasa miteraka ratra amin'ny fiainan'olona maro, miteraka takaitra ratsy, satria presque mahatonga ny olona limité manko mafy loatra ny ady lalovana. Ohatra hoe ela be no niainany tao anatina problème anankiray, na hoe misy problème ray miverimberina, dia veriny fa efa iny mihitsy ny fiainany. Ohatra hoe nampahoriny vadiny izy, ohatra hoe tena tsintsoniavin'ny patron izy, mety izy le maheno feo hafahafa foana isan'andro, manambanimbany, manabatibaty, dia lasa limité le olona. Fa za androany ivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka amin'ny fetra io anenao, fa iseho aminao kosa ny voninahitr'Andriamanitra. Hitantsika tsara fa ny fetra dia takaitra izy io, takaitra zay tena ratsy, ary miteraka ny antsoina hoe tsy fahombiazana amin'ny fiainana, tsy fahombiazana amin'ny tokantrano, tsy fahombiazana amin'ny zay rehetra atao. Lasa hitanao ny tenanao hoe tsy mahavita zavatra, zay ny atao hoe voafetra. Lasa mahita ianao ny tegnanao tsy mahavita zavatra, lasa hitanao fa ianao tsy tafavoaka, lasa hitanao, zany hoe mahita zavatra hafa zany ny olona raha vao tafiditra amin'ny antsoina hoe voafetra io, no le famafahon-javatra misy eo amin'ny fiainany. Lasa mipetraka ao anatin'ny sainao hoe ny mot anankiray hoe incompétent, za de incompétent, za de inefficace, tsy afaka manao ninina intsony, tsy mahavita ninina intsony. Ny fetra ihany koa dia tsy inona fa tsy fisina fandresen-dahatra amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety resy lahatra mihitsy. Io zany agnisan'ny teboka anankiray ravana, mila vitanao mandresy lahatra ny tenanao mifanaraka amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Raha vao tsy zany zavatra mitranga, dia lasa limité ianao. Betabe ny olatra an'izany, na vehivavy na lehilahy, tsy vitany mandresy lahatra ny tenany, anaiky ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tadio fa mila miaina amin'ny tenin'Andriamanitra io tsika isan'andro. Na dia ao anatin'ny ady ary anao vitanao miteny hoe mpandresy ahy, na ao anatin'ny olana anao milaza hoe lehibe n'Andriamanitra, resenao lahatra ny tenanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Zany ny zavatra tokony ataontsika ravana isan'andro io. Jerevitsika tsara fa rehefa menasery Sadraka, Mesaka, Abednego, tsisy tsony intervention afaka nietsika tamin'ny fotoana io, fa jereviny mona avoaka ny vavan'izy ireo, fa na dia tsy hamonjy anay tsony arosy ny Andriamanitra zay tsy ala, satria vraiment zany efa tafapetraka tagnaty lionjareo tao le finoana. Zay zavatra zay zany mila iainanao, reseo lahatra ny tenanao, anaiky ny tenin'Andriamanitra, anaiky fahamarinana, fa ho hitanao fa ho tafapetraka ao anaty lalandranao izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ndraindray ravagna rehefa voafetra ny olona dia lasa tsy mino no haviny tsony izy, everiny fa efa ohatran'io izy, everiny fa izy dia olona tsy ho lasa lavitra. Mahatonga antsika voafetra ndraindray lasa maka référence any amin'ny ray aman-dreny, papanay moko zao, mamanay moko zao, zahay moko avery avy aty. Matetika averimberiko fa Jesosy ravagna dia teraka tao Nazareta, fa tsy Nazareta ny namaritra ny hoavin'i Jesosy, satria Nazareta c'est un quartier pauvre. Jesosy dia teraka tao an-tranon'omby, fa tsy namaritra ny hoavin'i Jesosy ny tranon'omby. Betabe ny zavatra matetika mitranga amin'ny fiainantsika dia lasa igny no ataontsika référence. Jerevinao tsara fa ny Baiboly mihitsy milaza an'izany hoe moa misy zava-tsova ao izy ao Nazareta. Zany hoe toerana tsy dia nanahoana, fa tsy namaritra ny fiainana igny. Nindray anao mety avy ambany volo anankiray, avy amin'ny toerana anankiray izay mety hoe tsy dia malaza, toerana anankiray izay mety hoe fen'olona mahantra, fa tsy io toerana io no mamaritra ny hoavinao. Araka ny lazaiko teo hoe Jesosy teraka tao tranon'omby fa tsy lasa omby izy. Jesosy teraka tao Nazareta fa tsy pauvre izy. Ny tokony ataonao dia misaorana Andriamanitra fa nivoaka avy tamin'ny toerana io ianao. Tokony isaoranao ny tompo fa io toerana io namoaka vehivavy ohatranao, namoaka lehilahy ohatranao.
de zavatra zay mila mba apetrakintsika en tant que zanak'Andriamanitra. Fa ndraintsika revana varina mijery ny référence any amin'ny ray aman-dreny, lasa maka référence any amin'ny dada, any amin'ny mama, amin'ny fianakaviana sy ny sisa sy ny sisa. Ireo zavatra eo mahatonga fetra eo amin'ny fiainantsika. Ary ndraindraintsika tady tsy jery mihitsy hoe ny amin'ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'ny fiainantsika. Tady tsy fantoka tsontsika hoe manana anjara voatendry tsika. Jerevo ao amin'ny Jona 5 ao, 1 ka hatramin'ny 7, misy tantarana lehilahy anankiray tao Betesda, tao fariny Betesda. Raha jerenao io Jona 5 io, 1 ka hatramin'ny 7. Raha tegna vakinao io tantara io, jerenao raha ohatra hoe vakinao le verset efa 7 taona izy no nijaly. Tao anatin'ny 38 ans nijaly. De lasa voafetra izy. Tsy nitatra tsony ny sainy. Nefa riavagna io fariny Betesda resahana anaty baiboly io de toerana kely tsy de arakaraka ny lazany. Nefa de tsy mety tafavoaka tao izy. Tsy mety tafajoboka tao le lehilahy. Ao anatina toerana kely izy nefa efa amorony eo no mipetraka. De tena nampalahelo ity lehilahy ty. Raha vakinao ny baiboly, tsy niteny mihitsy ny baiboly hoe malemy izy. Fa na hoe tsy afaka mamindra. Fa narary. Izy tsy nalemy. Izy tsy hoe tsy afaka mamindra, fa izy narary. De raha tegna dininao ny sainy mihitsy no efa limité. Tany amin'ny sainy tany zany tsy vitako tsy tonga agny za. De jereo nge fa nitondra fandrina mihitsy nge izy mba toriny teo akaikin'le fary. De mba imagine hoe navita nitondra fandrina teo amboniny le fary, fa tsy navita nijoboka tao anatin'le fary satria vraiment limité izy. Nahabata fandrina fa tsy nahabata ny tegnany ijoboka tao. Ka ze olona mandalo teo nagnontany azy daholo magnino eto anga ianao? Io zay miandry anjely io izy. Be da be ny olona miandry anjely. Sahala amin'ny zanak'Israely nanolon'ny Goliata. Mivavaka izy ireo mba hisy olona hamono ny Goliata, fa izy ireo tsy nieritreritra hoe zareo afaka mamono ny Goliata. Ohatr'ohatry zany matetika ny olona atsika. Mivavaka tsika mba ho tahina Iranina, mba ho fitahina ho atsika, fa tsy vitatsika ny mivavaka mba isika mihitsy no tahina Andriamanitra. Zavatra ohatran'izay ndraindray riavagna ny zava-misy. Ary raha vakinao boky Efesiana 4:7, izy hoe samby nomen'Andriamanitra zavatra goavana aby zany ny olona rehetra. Ao amin'ny Efesiana 4:7. Tsy vitsy nefa riavany olona mihevitra fa de hoe efa ohatra niony izy. Tsy miova tsonony izy. Eto Tamatavy any hono izy. Eto Madagasikara foana hono. Izy hono olona tsy tafavoaka tsony, tsisy chance natokantragno sy ny sisa. Maro amitsika ny tsy te hanao zavatra fa ampy azy hono ny existence. Rehefa homankanina zay menakavy de fisaorako Zagnahary. Rehefa zao za de zao, be da be amitsika ny tratrana fandrika amina fomba fijery ohatran'izany. Misy karazam-piainan'olona riavagna tsy mivoatra mihitsy, tsy miova, tsy miatsara fa de eo omaly tsy miova. Ka mamengavy anao androany, aoka anao mba ho leo ny amin'ny fiainanao zay tsy miova io. Ary tononoko ny fiovana lehibe eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria riavagn'Andriamanitra afaka miasa eny fa na dia ao anatin'ny krizy aza. De raha jerevantsika tsara fa ny limity de zavatra azo ialana. Ary ny limity de zavatra azo ioarana. Limity de afaka resena amin'ny fomba fijery indrindra ianao miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Fa nare izy io ravagna tsy haitsika ny miady aminy. Ary mila ainao, mila resy lahatra ianao fa ny Andriamanitra de mahery noho situation misy anao androany. Mpandresy amizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho azo ferana itsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao Inde zao anao zao makany any Inde rehefa teraka ny éléphant anankiray de fatorany sady asiny ankizy lahy kely mamolaka anazy. Ohatrany vao teraka le éléphant de asiny ankizy lahy kely mamolaka an'igny de eo mandra-pahalehibeany le éléphant. De manaiky an'io tovolahy io le éléphant. Zay tiany tovolahy kely io atao de zay no ataony le éléphant. De jereva amizay fa na de ataoko hoe fangeza bera le éléphant de tsy mety tonga saigna mihitsy hoe matanjaka an'olo le tovolahy kely izy. Tsarovy riavagna fa managna an Jesosy ianao. Managna an'Andriamanitra ianao. Novidiny Jesosy tamin'ny rano ianao, afaka ny resena io situation io ka misy anao io. Mitraka
fa vonona ny anampy anao ny fanamasina. Ka ny zavatra anankiray voalohany mila ataonao raha te hiala amin'ny fetra zay misy anao io ianao, aza tia mampitaha ny fiainanao amin'ny hafa, fa tongava saina fa olona spesialy ianao. Io moa koravagna ny olantsika io, za tsy mba ohatra ny ranona, fa fogna ry ranona, sambatra be i ranona, fa tsy mba mahita isika ny zavatra ao anatitsika. Manomba mitodika any amin'ny tenanao any hoe inona zay mba hanananao. De rehefa tsara riavagna rehefa anao fagagana Andriamanitra tao amin'ny Androny Testamenta taloha, de manontany foana hoe inona ny any aminao any. Enao koa zao mba anotaniko, ary tena tiako ampahirezina fa misy zavatra ao aminao ao. Aza varina mampitaha ny fiainanao amin'ny hafa. Vitanao zay tianao atao, na de tsy vitany hafa aza. Tsy nanao erera zany Andriamanitra tamin'ny nanamboatra anao, fa tena planina mazava ary tsy maintsy ho tafavoaka io planina io riavana, sady nataony miavaka ianao. De aveo aza mba ambanimbanina io tegnanao io, fa ndray izy io zany ny problème, ambanimbaninao loatra tegnanao, za viavely karanty, za tsy raha pastera, za tsy raha zao, ambanimbaninao loatra ny tegnanao, atsaharo ny fagnambanimbaninao ny tegnanao. Ndray tsika riavana itsika ihany miintimide ny tenatsika. Ary aza mba mamela olona intimideanao zany, aza vela mitsy ny olona andeha anambanimbany tsy mitovy nareo. Enao io spesial mitsy, aza manaiky ambanin'olona, magnaja olona tsika, fa tsy manaiky intimiden'ny izany izy. Ma-kristianina tsika afaka manaja tsika, fa ny olona intimide tsika kosa jamais. Ary tena anaovagna azafady. Rehefa nisy olona nitovy taminao teto ambony tany, tsy nandany lera tsony Andriamanitra nanamboatra anao. Fa enao io za de olona spesial, tsisy olona mitovy anao eto ambony ty tany ety. Ka misy zavatra zay tsy misy panana fa ao anatinao ao, tongava saina fa afaka ny avita zavatra goavana ianao. De aveo raha tianao tsy ho limité koa ianao, de aza mba tia magnavakavaka olo. Io zany agnisan'ny problème io, magnavakavaka. Za tsy tia frantsay, za tsy tia olona mainty, za tsy tia an'izao, tsy tia an'ry, tsy tia an'ty. Manavakavaka ianao de lasa limité ianao. Raha vao fantan'ny olona fa mpanavakavaka ianao, tsisy olona te hifandray aminao, tsisy olona te hiara-iasa aminao, de mazava ho azy lasa voafetra ianao. Aza tia mitokatokana, fa miezah mifandray amin'olona, satria riavagna misy zavatra ilainao fa any amin'ny hafa le izy no napetraka Andriamanitra. Salamotro misy zavatra tsy haiko mihitsy fa any aminao le izy napetraka ny tompo. Mety misy zavatra tsy hainao fa aty amiko le izy napetraka ny tompo. Kara eo isika no fampiafahafa, eo isika no te hitokatokana sy fampitsaratsara, de milaza aminao fa misy zavatra tsy ampita mihitsy. Miezah foana mifandray amin'olona. Samy manana ny donny olona tsiraray. Natao ifameno nefa reo riavana, raha mahay miaraka tsika. Matetika de miteny aminao foana Satana hoe aza mitandregny ny paster io ianao. Aza mitandregny be da bengy riavana zavatra ohatran'izany. Misy olona ato amin'ity fandaratsika ty de mpandoto rano fo mba hanakana ny sasany tsy andray fahasoavana, de magnaratsiratsy, regny ane tsy normal le, regny ane zao hoe mba hahatonga anao tsy aheno fampahirezana, satria fantany devoly. Fa raha ianao magnaraka tsy tapaka nyty fandarany ty, tsy ho resy mihitsy ianao satria maharingana ny olona de noho ny tsy fisiny fahalalana. Eto anefa ny tompo mizara fahalalana maimaimpona mba hampitombona anao, mba hahatonga anao olona miavaka. Ka maneken'Andriamanitra, aza manavakavaka olona, aza miavona, fa ok ianao mba tena ho tonga saina hoe misy zavatra zay tsy hanananao fa any amin'ny hafa le izy no apetraka Andriamanitra. Zavatra sahala am'izay zany mila resenao. Ary ny antony mahatonga ny Satana manakatsakana anao, de satria fantany tsara fa raha mihaona amin'ny fahasoavany probleminao io de ho resy. Teboka manaraka, aza manaiky manipule nizaniza. Io moa ko anisan'ny olana io. Misy foana moa ko riavana amin'ny fiainany manipulateur, manipulatrice. Ka anisan'ny zavatra miteraka limite amin'ny fiainana ny olona tia mimanipule. Teboka manaraka, aza mihevitra ho marina amin'ny zavatra rehetra. Io anisan'ny olana koa io. Betsaka loatra ny olona tia magnamarina tegna. Everiny izy ihany no mitsara ny tegnany. Tanao tsara fa 40% ny tokantrano magnerana zao tontolo zao de tsy misy raim-pianakaviana. Nefa riavagna maro amin'izy ireo no feno fahombiazana. Tsy manana raim-pianakaviana reo fa tena feno fahombiazana. Ny 40% ny tokantrano manerana zao tontolo zao de zany. Tsisy raim-pianakaviana, zany hoe viavy mitovo.
izy rery no lasa mitantana ny tokantrano kamboty sy ny sisy fa nefa fembazana ianao nefa zao managna ray aman-dreny managna ray anao zay any an-danitra managna ray anao pasteur David mampianatra anao eto tsy ho ambakan'ireo mihitsy ianao en plus manana coach ianao zay mizara fahalalana aminao isanandro sanandro tongava saina ianao fa aza manaiky rebrebeny nizanizy de aveo mila resinao ny antsoina hoe frustration io koa gnisan'ny olana io betsaka loatra revagna ny vehivavy frustré ny lehilahy frustré mila hainao zany migerer an'io satria matetika atsika io s'inquiéter en vain on trouble en vain c'est normal que il y a toujours la frustration amanaparanatsika azy mila mahay manapa-kevitra ianao io zany agnisan'ny fahendrena lehibe avy amin'Andriamanitra ny fahaizana manapa-kevitra le lehilahy atao Betesdary avagna de niandry anjely fa tsy niandry an' Jesosy izy reo fa nodidiny Jesosy izy ibata ny fandriny ka izany raha io vitany bataigny fogna mbarakala fa bodikiny ake mila manapa-kevitra prenez votre décision manapa-hevitra mitsahatra fahotana manapa-hevitra isaraka amin'ny fahazaran-dratsy manapa-hevitra mba handroso manapa-hevitra hitantsika tsara riavana fa izasenao de noarin'Andriamanitra mba handroso jerevangeny nanamboarany tompony vatanao fa na fipetraky tongotra anao io fotsiny ary de fa mandeha mankagny aloha zany hoe zasenao io natao handroso fa tsy natao hemotra noho izany manapa-hevitra raisiny décision mba hampitombo fiainam-bavaka raisiny décision mba hanamasina anao ny tenanao raisiny décision ialanao amin'io ota malaky mahazo anao io tahin'Andriamanitra ianao za moeto de mampahery ny anjarako mizara fahalalana ny anjarako fa anjarantsika tsiraray avy any amin'isa tokantrano ny mamakafaka mandinika mba hahafahan'ny fiainanao miova ho avy tsy hoe la Jesosy azavariana za moa de tena mampatsiafa satria be da be mitsika manaraka an'izao fandaran'izao ndray mbola tsy nandray an' Jesosy ianao ka occasion zao ahafahanao mandray azy mety manontany tena ohatrany ahoana mifandraisaka anazy bataigny sa babegny sa manakory misy vavaka tia iarahantsika rehetra mamerina raha ohatra ka mbola tsy nandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ianao misy vavaka ty iarahantsika mamerina apetrao ny fonao ny tananao de averenao mifandraisen-dahatra lehibe hoe ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy mandray ianao androany fa namasina tsara indrindra sokafako anao ny foko mandroso ato anatiko ianao Jesosy Kristy tompo raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako fa fao any amin'ny bokyny fahafatesana ny anarako fa sorato amin'ny bokyny fiainana Jesosy malalo diovy amin'ny ranao manolo tena ho anao a Jesosy io ampio mba ho afaka amin'ny limity zay misy ampio mba handroso misimisy kokoa amin'ny fiainana ara-panahy te hiakatra amin'ny fotoana avy any amin'ny raony lanitra ianao te ho zanakao a Jesosy mamindra fo amiko vonjeo a tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen raha natao tamin'ny fonao rehetra zany vavaka zany de tena azo antoka fa tena ho mpandovan'ny lanitra ianao ary ao anatinao Jesosy Baiboly milaza fa zay rehetra manana ny zanaka de manana fiainana zay rehetra nandray azo izy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany zaho Jesosy avy mba hanananao fiainana sady hanananao betabe am'izao minitra segonda iresantsika zao zany azo antoka fa misy fiadanana ao anatinao tahin'Andriamanitra riavana tenako pasteur David ao de afaka ifampiresahana afaka mitondram-bavaka afaka manao délivrance tsika par WhatsApp eto amin'ity fiarahantsika eto ty tahiny tompoko tsika rehetra manaraka amin'ny YouTube any amin'ny télé amin'ny sehatra rehetrarehetra misy ianao tahin'Andriamanitra ny ianao raha mila fanazavana fanampiny ianao na hoe te hifandray misimisy kokoa de afaka miantso ianao ny laharan-tarby 034 43 858 15 034 43 858 15 tahiny tompo manokana fiadanan'ny tompo amintsika menakavy tahin'Andriamanitra ny tokantranonao sy rehetra momba anao rehetra manaraka atsika ny fahasoavana